tombona ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay tompo fa efa hifarana sady indray ny herinandro ary misaotra fa mitantana anay hatrany ianao. Ary misaotra koa ny amin'ny sakafom-panahy teninao izay menao anay isa-maraina. Tompo, ny fanahinao masina ny hiasa aty anatinay, hampianatra anay tompo ny teninao. Mba azahoanay miaina sy mivelona tanteraka amin'izany ary arovo izay amin'ny fampianaran-diso rehetra. Arovo izay amin'ny ratsy rehetra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Omaly izay ry havana dia niresaka ny amin'ny hoe Baiboly velona vakian'ny olona ny mpino. Araka ny Korintianina 2:7-7. Noho izany dia toy an'io nambarana omaly indray no zaraina amintsika dia ny Korintianina 2 ihany. 7:9 andinge vakiana izany amin'ny anaran'i Jesosy, izay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Fa ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona. Amen. Efa nambarantsika tamin'ny maly ry havana fa hoe efa zanaky ny testamenta vaovao isika. Antranterina hatrany satria efa maty Kristy, tsangana tamin'ny maty ary niakatra ho any an-danitra. Noho izany dia tsy fatoran'ny fanekena taloha intsony. Inona moa ilay fanekena taloha? Dia ireo rahalanan'i Mosesy izany, izay tsy maintsy arahana amin'ny atsipiriany, ary rehefa tsy araka dia tonga dia misy ny fanamelohana. Ary izay fanamelohana izay ilay ambara eo teny ny soratra mahafaty. Fa tsy takizay kosa nefa ho antsika efa aty amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao. Fa rehefa nilatsaka ny fanahy masina, ary izay koa no ilantsika fanahy masina indrindra ry havana, dia ny fanahy masina no miasa ao am-po, ao an-tsaina, amin'ny fiainan'ny mpino tsirairay avy. Ary io fanahy masina io no manome fahasoavana. Tena tsy tahaka izao tsika raha tsy io fahasoavana io ry havana. Raha ohatra izany ka hoe esorina ny fahasoavana dia mety efa maty nimbetsaka na nijaly nimbetsaka na ory sy faharofy tena fahoriana. Izay izany nahazo antsika. Fa noho ny fahasoavana dia tahaka izao isika. Ary izay no mahatonga an'ilay hoe asan'ny fanahy izany, ary io fahasoavana ao anatintsika io no mitondra antsika koa mba ho endry tsara. Ary izay no mahatonga an'ilay ny fanahy no mahavelona ry havana. Jereo ange ny olona babo fanahy masina araka ny nambara sy hitantsika be dehibe efa hatramin'ny voalohan'ny volana May dia izany dia omen'Andriamanitra saina, omen'Andriamanitra fahendrena, omen'Andriamanitra torolalana. Ary Jesosy Kristy dia nampanantena antsika fa ny fanahy masina no mpampahery, mpisolo vava, mpanampy antsika. Izany rehetra izany ny asan'ny fanahy masina koa. Eto dia zava-dehibe ny ambaran'ny apôstôly Paoly fa tena ny fanahy no mahavelona antsika tahaka izao, fa tsy ny fanarahana amin'ny atsipiriany fotsiny ny amin'ny fanekena taloha. Izao tenin'ny Paoly izao koa izany dia mety efa indrindra tamin'ireo jiosy, indrindra ireo jiosy kristianina izay mbola mieritreritra ny amin'ny testamenta taloha. Tia ry havana no mila tandremana, tia dia mila tandremana mihitsy. Manararaotra ny fahasoavana ny olona indraindray, ary rehefa manararaotra ny fahasoavana izany izy dia mini manota mihitsy. Ary indraindray aza tonga ny ambaran'ny soratra masina lasa mpanompo ny ota ry havako. Tena mila mitandrina tokoa isika, satria raha tamin'ny fanekena taloha ka raha vao manota dia tonga dia maty, dia izao dia sahasahan'ny olona tsy mivaly eo ny eo ny fahotana, satria mbola mamindra fo amintsika ny tompo, mbola mampibebaka antsika ny tompo. Noho izany dia tsy azo araraotina ny asan'ny fanahy, izay indrindra mitondra antsika ho iaho teo izany, hiaina amin'ny fahasoavana ry havana. Tsy azo araraotina izany, fa ingany ny fanahy masina ampitoetra ny fahatahoran'Andriamanitra aty anatintsika tsirairay avy ka hitandremana sy hifadiana ny fahotana. Eto am-pamarana ary izay dia izao, aoka isika hivavaka mandrakariva mba ho feno ny fanahy, mba hiasa aty anatintsika ny fanahy, fa ny fanahy no mahavelona. Amen. Tompo, misaotra anao ary izay ny amin'ny teninao, ary misaotra fa
fahasoavana lehibe no nomenao anay, ary fanahy masina mitoetra aty anatinay no mahatanteraka an'izany. Toa ampio izay Tompo mba tsy hanararoatra ka iny hanota ny amin'ny fahasoavana iainanay, ary indrindra indrindra ihany koa ampio izay mba tena hatahotra anao amin'izay ataonay rehetra. Dia tantanao ary Tompo ao ity tontolo andronay ity mba hampamirapiratao aminay hatrany ny tavanao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen.